Faly miarabantsika indray ry ava-malalo ao amin'ny tompo ianareo izay manaraka n'izao fandarana izao na mijery na miaino Andriamanitra ny fiadanana ny ombantsika rehetra ka ny fampianarana izay mitohitohy mandritra ny andro vitsivitsy dia mba hitondra fampahirezana ho antsika tsiraray avy hiaraka hivavaka isika. Ray Malalo, mangataka anao zahay mba omeo anay ny fananao masina, ahatonga anay ahazo sy ampiatra ny fampianarana sy ny fampahirezana izay raisinay eto amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry ava-malala, nandritra ny fotoana vitsivitsy izay dia niarantsika nandinika tetony amin'ny hoe fitiavana. Naseho tamin'izany ny mazava-dehibe an'izany fitiavana izany, Jesosy no mampianatra maneho an'izany, ary ireo apôstôly ihany koa dia naneho an'izany. Anisan'izany ny John, apôstôly John, izay maneho mazava fa tsy azo eritreretina mihitsy izany atao hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahy. Tsy azo eritreretina izany hoe mangataka famelana ny helontsika kanefa tsy mamela ny hafa. Tsy azo sarahana izany ireo zavatra anankiroa ireo. Ka izao no fandeny, izao ny zavatra azo ambara. Nampanantena tamin'ny lasany amin'ny hoe atao ahoana moa manana an'izany fitiavana izany. Tsara ny hoe zava-dehibe ny alalana ny atao hoe ny fitiavana dia tena ilaina dia ilaina ary fepetra mihitsy, fa amin'ity androany ity kosa isika dia hianatra avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe avy aiza, ahoana no tonga antsika anana an'izany fitiavana izany. Inona ny tokony ataontsika? Ry havana, miara-manaiky isika fa isika dia tsy afaka mamorona fitiavana, tsy afaka manamboatra fitiavana isika, satria ny fotsika dia loha rano maloto ka tsy afaka hanome rano madio ny fitiavana. Isika dia tsy manana an'izany atao hoe fitiavana izany, fa zao ny vaovao mafaly. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 4:9 dia lazainy ao foy le izy, Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra tsy hoe manam-pitiavana ihany, efa tsara zay hoe ny Andriamanitra zay tompontsika dia manam-pitiavana, hoe tia, fa ny Andriamanitra zay tompontsika dia fitiavana. Lasa hoe vaingam-pitiavana, fitiavana ranoray, tsy misy mihitsy zany misalasalana ny amin'ny fitiavana io. Ka izao, inona ny tokony ataontsika mba ahatonga antsika hanana fitiavana? Mankeo amin'ilay Andriamanitra fitiavana isika, dia omeny an'izany fitiavana izany. Toy ny telefona, raha ohatra ka lany ny bateria apla, inona ny tokony atao? Makaizitsika, tsy maintsy chargena izany telefona izany mba handray ny hery atonga azy, tsy maintsy mitohy ireo, fa tsy misy hery mihitsy azo antenaina raha ohatra ka tsy mitohy ny hery sy izay omenan'izany hery izany. Ka ny fomba izay atonga antsika hanampitiavana dia tsy inona fa mitohy, miray. Ary zay le mbola fampianaran'i Jesosy ihany, ny ao amin'ny Jaona 5:12, le hoe miray aminy isika. Miray aminy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Mankeo aminy isika, mamaky ary mangataka aminy mba omeny antsika izany fitiavana izany. Izao no fanambarana ao amin'ny Romanina 5:5. Vaovao mafaly io ry havana, vaovao mafaly izay omen'Andriamanitra antsika. Ka tsy tokony kivy isika hoe dia zava-dehibe takan'izany ny fitiavana, dia aiza moa tompoko nazahoako an'izany fitiavana izany, za ty ve dia afaka ity? Satria Andriamanitra koa dia Kristy milaza manao hoe tiavo ny fahavalonareo.
tiavo ny fahavalonareo. Ny apôstôly Paoly milaza manao hoe raha ohatra ka nona ny fahavalonao dia omeo hanina izy, raha mangetaeta dia meo rano izy sotrony, reseo amin'ny sony ratsy dia hoe aiza mo tompoko nazahoako manatanteraka an'izany. Amin'ny maha-olombelona sarotra zany, fa izao tsy amin'ny maha-olombelona fa ny fanan'Andriamanitra no manampy antsika anatanteraka an'izany. Ao amin'ny Romanina 5:5 izao no lazainy. Ary ny fanantenana tsy mba mampamenatra, tsy mahamenatra. Tsy mampamenatra satria nahoana? Satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao amintsika. Amin'ny alalan'ny fanahy masina zany, amin'ny fomba mahagaga, amin'ny alalan'ny fivampo, amin'ny alalan'ny fanovana ny fotsika, ny saintsika, mangataka isika dia zao ny fanahy masina no manova ny fotsika. Ny fanahy masina no manova ny saintsika, manao an'izany fahagagana izany. Rehefa manatona azy isika dia hovan'Andriamanitra, dia ilay fo mankahala lasa fo mity. Ilay fo tsy tia mamela heloko lasa vonona ny amela heloko. Ny fanahy no mampidina an'izany. Ary ilay teny mampidina dia ao anatin'izany ilay hoe mandrotsaka be dia be, ampy ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe tsy ampy, ampy ho antsika rehetrarehetra, izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia manana an'izany, dia afaka mitia an'Andriamanitra izy. Izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany no entsika mitia an'Andriamanitra, ary zany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany no entsika ihany koa mitia ny hafa. Fahagagana izany. Fa tsy maintsy vonona isika mangataka amin'Andriamanitra. Andriamanitra omeo azy zany. Milefitra, mampilefitra ny sitrapontsika dia fenon'Andriamanitra fanahy isika. Dia ny vokatry ny fanahy, araka ny voalaza amin'ny Galatiana 5:5, ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ny fanahy. Dia eo zany tsika no mamantatra ho inona moa zany ny tokony ataoko. Mba tonga ho babo eo ny fanahy. Fa misy zavatra zay tokony ataontsika koa. Ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 ny andininy voalohany. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Endre manao ahoana ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Endre. Tsy dia fampiasa loatra le hoe endre amin'izao fotoana izao. Le hoe endre, inona no ilazana an'izany amin'izao fotoana izao? Le hoe endre, asa. Fa nandinika an'izy io ianareo izay manam-pahaizana amin'ny teny malagasy dia afaka milaza. Fa ny fahitako azy dia ny hoe endre. Ay, mba mahagaga koa zany, dia zany tokoa ve? Endre. Marina ve zany? Mahagaga zany zavatra zany. Endre. Manao ahoana ny fitiavana izay nasion'ny ray ho antsika? Gaga, talanjona. Hoe tena mba tsy takatry saiko mihitsy ty fitiavan'Andriamanitra. Dia za zao ve no atao hoe zanak'Andriamanitra? Za zao ve no nanehoana an'izany fitiavana izany? Izany hoe atonga antsika nampitiavana dia tokony ho babo ny fitiavan'Andriamanitra aloha. Babo. Anehoana izany fitiavana izany. Babo. Ka ny azahoana manao an'izany dia zao tsy maintsy mandinika ny fitiavan'Andriamanitra. Tahaka ny nataon'ny apôstôly Jaona, endre manao ahoana? Nanaitra azy indrindra dia hoe za zao ve ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Atonga ny fitiavana ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika rehefa. Dia tsy maintsy mandinika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Inona ny nataony ho antsika? Tao an-dakilasy no niseho ny tantara. Tany amin'ny ambaratonga voalohany, fototra, fanabeazana fototra. Ankizy madinika, sekolim-piangonana izy io.
dia madama no mpampianatra tao. Dia ny taranja izay natao tamin'izay fotoan'izay dia ny tenin'Andriamanitra, soratra masina. Ary ny lohateny diniana dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny Kristy dia nanazava ny mpampianatra hoe Kristy dia tiatsika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, nampijaliana ny satoana fantsika, satroana tsilo ny jaly, ary nefa rany dia maty. Dia nanangatanana ny mpianatra ankizivavy anankiray mivaly taona 7 taona. Madama, zafady, fa ahoana? Mandainga madama. Dia saika tezitra ray mpampianatra mba tsy mahalala fomba koa zany, tsy manaja. Dia jerena io zazavavy endry io fa tsy mba mpitabataba na hoe manina. Dia nifetena le mpampianatra hoe andraso jerena inona moa. Dia azafady, inona moa ny lazanao fa mandainga? Ka zao madama, ianao milaza manao hoe maty Jesosy, nampijaliana izy, nifantsina ny tanany sy ny tongony, nombona tamin'ny fijaliana, kapona mafy. Kanefa tsy tamintareny madama izy. Tsy marina madama, satria tsy teny minendrika ao hoe tena nijaly. Lesona lehibe zany ry havana. Mazana isika efa zatra loatra miresaka ny amin'ny jalian'i Kristy, miresaka ny amin'ny fitiavan'i Kristy, dia tsy mandaitra firy intsony zany. Zany mahatonga antsika tsy manana n'ilay fitiavana miredareda, satria tsy raiki-pity, tsy vontony zany fitiavana izany, fa mba eritrereto ange. Raha ohatra ka ao an-tokotany ao, atsangana ny hazo fijaliana, dia eo ianao manatrika eo, Jesosy nofantsiana, ny tongony sy ny tanany, ampijaliana, Iesoana, rabiana. Dia eo anao matsapa fa izy io ani tsy nanote, fa noho ny amiko no natonga azy ho tahaka an'izao. Anahoana ry raha ianao no manatrika eo hoe hitanao ny rà, hitanao ny fijaliana, hitanao izy mialaina, tsy vonto ny fitiavana ve? Izay fitiavana izay, izay ny tokony ho banjinina. Ka ny tonga antsika n'olokolo an'izany fitiavana izany, tonga an'izany fitiavana izany ho mahery vaika. Dia zao dinio ny fiainan'i Jesosy, ny zavatra rehetra izay nataony ho anao. Izy dia maty, nandao ny lanitra izy. Dinio zany. Tonga teto tany izy. Dinio zany. Nijaly izy, indrindra fa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Dinio zany dia ho babo ny fonao. Dia zany ve nataony Jesosy. Dia resy lahatra. Fa hay, tena tia tokoa Jesosy. Dia zany fitiavana izany no mahatonga afaka ho tia azy. Isika tia azy, satria izy efa tiatsika taloha. Dia amin'izay koa, satria Andriamanitra tia, na dia za mpanota zao, ataoko ahoana moa ny ankahala ny hafa? Andriamanitra efa namela ny heliko be dia be, ataoko ahoana moa ny tsy hamela ny heliko ny hafa? Zany no atanteraka lay didin' Jesosy ny amin'ny hoe aoka hifankaty ianareo, fa izany no amantarany olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Iara hivavaka isika. Raha eo lehibe loatra zany fitiavanao zany, ary te hilaza miaraka amin'ny Jaona manao hoe endre manao ahoana ny fitiavanao, fa mazany izay no ohatra ny lasa zatra loatra ny amin'ity fitiavana ity, ka tsy babony intsony. Mifona zahay Andriamanitra, ampio zahay ao babony izany fitiavana izany. Feno ny fananao masina izahay mba hanana n'izany fitiavana izany. Raha eo tanterao zany
Ary raha misy ny tsy fankatiavana ao tokantranao, ampio zay mba hifamela. Mpiaramonina, ny ampiasana, mpiangonana, eo misehatra rehetra, ampio zay mba hifankatia satria zany no ahafantarana fa kristianina marina izay. Misaotra raha io satria efa namaly zany vavaka zany ianao ary tonononay amin'ny anaran'i Jesosy.